mpiasan'ny fahasalamana mpanao vaksiny natao aizany vola omeo ny karamanay. Andro Rajoel tsy vahaolana intsony. Krizy ara-tsosialy politika toekarena ny fikonando nasionaly ihany no vahaolana hoy Rivo Rakotovao. Misaotrana ao an-trano manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'ny Takarivan'ny talata faharoa ambin'ny folo ny volana aprily ny taona 2024 ity. Manolotra ny araba tomboky kilasy tomboky vavy manasanao anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Niverina ny tokona ny taky ny karamany sy teny amin'ny BMH isotro indray androany sy ny mpiasan'ny fahasalamana mpanao vaksiny teto Antananarivo. Leo ny fampanantenana lava tao azy ireo ka izao naneo ny tsy fahafaliam-pony izao. Ando miaratiana sy Manorandre Malala. Tsy mbola nahita mangirana hatramin'izao ireo mpiasan'ny fahasalamana miandraikitra ny fanaovam-baksiny teto Antananarivo ny volana febroary sy ny volana martsa lasa teo. Tsy mbola nisy nandray ny valikasasarany mandritra izay 2 volana ny adina mavy izay. Asa andraisana karamisam-bolana ny natao fa tsy asa antsitrapo ka naovan'izy ireo antso ny anefan'izany faran'izay aingana. Misy ny vola raha nambarany ireto mpiasa ireto ary mbola namafisy ny mpiara-mombona antoko izany asaingy izao arirariry izao foana. Raha ohatra hoe kantsoriny hatrany voalohany hoe bénévole le izy dia nanaiko izay fa le izy fanambanibaninanay paramètre izay mbola tsy anasa mihitsy ny fahazona an'le izy fa tsy tokony arirariranao izao izay hoe rapitsy lava dia eo ndray izao tale izao no niteny taminay hoe amin'ny lundi mivoaka le vola tonga aty izay dia roasin'ny olona hoe andana mivoaka taty fa tsisy volanareo aty fa any amin'ny UCP nefa tsy nisy anay ny recruter tsisy resaka UCP izany mihitsy fa commune BMH no mirecruter anay dia ny olona financer anay Banque Mondiale nefa rehefa nantanenay ny partenaire rehetrarehetra na OMS na UNICEF efa mivoaka efa ela be io volana io eo amina miliarany ilay izy satria izay 600 personnes fois 600 000 ariary dia manina izany izay ampijaliana ohatr'izao ny andro fety mba sahirana daholo ny ankizy efa nitrosa nanao ninina tany amin'ny olona tany takin'olona trosa dia izany ve dia mba ho rariny satria ve izay izany paramètre kely tsisy dikany dia atao amin'izay tia nanaovana anay izany kosa angamba tsy izy dia raha ohatra izay manangana pancarte dia lazaina fa hoe anankirotana ny firenena indray hono hoe fa andeha grève lazaina fa Antoine Raoldina wawawa be nefa izay tsy mieritreritra an'izany fa nizoanay ny takianay dia nefa izao mivokany izao ny tambony mba azonay dia mitaraina izay normal be izay raha hitaraina angambany. Tsika malala angambany hoe herinandro masina amin'ity herinandro ity sao dia tenenina indray izay après larbi hoe tsy isindray vola fa après any amin'ny larbi indray dia safe izay efa 31 jours izay ny andro milazaina fa procédure lava be procédure ohatrany ahoana ka azafady mbola lava be ohatran'izay foana mangataka izany izay mba havaina androany ny volanay fa tena efa 1 mois izay tokony mba efa mahazo vola amin'izay tsy hainay hoe inona ny antony mampatonga ny hoe ny vola moa izany ny teneniny zareo any amin'ny UCP dia nefa ny any fisonay efa ela be ny tany amin'ny UCP efa nijerenay tany fa tsy hay mihitsy ny tany amin'ny UCP ny teny BMH ny responsable en requête de somme hatramin'izao anefany mbola tsy tonga ihany ny volanay rehefa ohatra izany atao anatin'androany izany izay tsy mahazo vaovao maro-potitra tsara hoe ohatrany ahoana ny volanay dia andalo any amin'ny monsieur le maire izay satria izay tsy manaiky satria izy ny recruter anay. Itony hetsika ary iamavy izany raha mbola miziriziry tsy hamoaka ny volana ny tompon'andraikitra eto anivo ny fiadidina ny tanàna n'Antananarivo izay tompon'andraikitra voalohany tamin'ny fandraisana azy ireo hoy ny fanazavana ireto mpiasa ireto. Tsy izy ireo ihany fa maro ireo mpiasa mitaraina ho tsy mbola nisitraka ny karamany. Misy viny vola sa tsy maintsy miandry azy ireo idina an-dalambe fa ho andrainy andraikitra ka ampiasain'ireo mpitandro filaminana toy ny fomba fanao hatramin'izay. Mitarana ihany koa moa amin'izao ny mpiasa efatra mianadahy mampihodina ny toeram-pitsaboana CSB ao Andilana Atsimo amin'izao fotoana izao fa tsy mbola nandray karama antaonany maro no sady tsy mety tafiditra ao mpiasam-panjakana. Miaina anaty fahasahiranana tanteraka izy ireo ankehitriny manoloana ny zava-misy. Ny Rendriana Arvony, MBS Ambatondrazaka. Antsy vonjy ireo mpiasa ny tompom-pahasalamana eo anivon'ny CSB ao Andilana Atsimo fa efa antaonany no tsy nandray karama ary antaonany maro no niasana teo anivon'izany CSB ao Andilana Atsimo izany saingy hatreto dia mbola tsy tafiditra mpiasa-panjakana no marina izy ireo fa tahaka ny misy mizanatra indrinila ihany
ny lafo fampidirana mpiasa-panjakana teo anivon'izany ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka izany satria ireo bénévole hoy izy ireo roa taona dia efa lasa mpiasa-panjakana izy ireo efa fahataonany maro tsy mbola tafiditra ho isan'izay mpiasa-panjakana izay matsiaro sahirana tanteraka izy ireo ankehitriny ary very fanambola velona manoloana izay tsy fijereny fitondram-panjakana azy ireo izay zay dia tegna mijaly misy satria miasa antoandro alina rehefa tonga ny marary dia tsy maintsy mivoaka zay dodododododo dia tsy maintsy mivoaka mamoaka fanafody ho an'ny marary ny vahoaka salama fa izay kosa dia marary satria 5 taona tsy omena karama avadika atao enda amin'ny tendry eo dia atao 9 sy 9 alina dia taiza nisy karama ohatra zay tegna malahelo zay satria ny vahoaka salama ny mpiasa agnatiny tsy mandray karama marary tegna mandevitra be zay noho ny antony ilay fahasalamana zany tsy azo atao ny tokony amin'ny fahasalamana dia tsy maintsy manao zay tokony metimety zay amin'ilay fahasalamana nefa tsara ka ny tokony zay ny zavatra raisinay zao dia mba mangetaheta mafy misy zany mba hidiranay fanjakana satria zareo bénévole dia 2 taona manao service dia efa tafiditra fanjakana zay nefa zao 22 ans de service tsy mbola tafiditra na ny fanjakana na ny inona tsisy azo atao hoe manahoana nefa lazaina fa mpiasa ao amin'ny fahasalamana dia mba miangavy anareo fitondram-panjakana mba handray an'izay fitarainanay zay fa tena mijaly zay manatanteraka fandidiana katarakta mamaim-poana ny eo anivon'ny hôpitaly CHU JRA Ampefloa amin'izao fotoana izao ka hatramin'ny 17 ny volana aprily marary manodidina ny 500 no hodidina mandritra ity herinandro ity la 90 isan'andro no isitraka izany mamaim-poana ireo manana olana ara-pahitana 4 na 5 no jerena manokana amin'izany maharitra 10 minitra eo kosa ny fandidiana ary mody avy hatrany ny marary akoatra ny mpitsabo malagasy avanana amin'izany nisy ihany koa ny mpitsabo espaniola tonga eto amintsika manampy amin'ny fanatontosana ity fandidiana katarakta ity azantsika hatreo izay pejy fahasalamana izay fa efa fotoana fiakarany vary aloha amin'izao fotoana izao amin'ny faritra sasany eto Antananarivo ny ena nefa nivokatra tamin'ity taona ity raha nambarany tantsa mbola olana goavana sedrain'izy ireo ary tsy ahitamba-olana hatramin'izao ny tsy fisiany fotodrafitrasa amin'ny fisiany rano arahoary ny fanadiadiana eo amin'ny sary sy rindrany sary ny tahiriny aina raha atao hoe asa sy fotom-pivelomana tsara ny fambolena dia eo aloha dia tsy azo ireharehana toy izany intsony izao mitady ny hoanina sisa fa tsy misy ambimbava sy ny amidy intsony mihaina isan-taona ny vokatra miakatra tsy misy intsony ihany koa ny fiahina ny tantsaha indrindra eo amin'ny resaka fotodrafitrasa toy ny barrage tena raha ho azy zany aloha hatreto dia raha ohatra nahita mpamboly zany dia raha ity zay hoe tsy mahavelona tsony ohatran'ny sarotra ihany satria io ny tena fivelomany tena dia hoy aho hoe mahavelona fa zany hoe tsy dia ohatra ny taloha tsotra tsy afaka ny anarana-po satria ny taloha dia mahavokatra ary misy atao hoe mba ambombava entina amidy fa izao zany dia juste lasa ohatrany hoe hoanina fotsiny sisa zay ngamba amin'ny tena maro ny namboleko tamin'ny voalohany tamin'izany dia vokatra amin'ny vary nanara-dalàna ny barazy ara-dalàna ny fampidiran-drano io miankina amin'ny barazy ihany io fa ny taty aoriana no nefa niova ny taona dia tsy vita ntsony le barazy dia tara foana le fidiran-drano na ray volana fotsiny ara nielanelany fidiran-drano dia fa tara miaina mivokatra olana goavana sedrainy tantsaraka izany tsy fampindrano saika sedrainy tantsara rehetra manerana ny nosy anefa izany miovaova ny toetriny andro indraindray maina be indraindray kosa tondraka tohan-drano no ilaina amin'ny fanangonana an-drano tsy laharampahamiana loatra ho an'ny fanjakana intsony anefa ny fikojakojana ny fotodrafitrasa raha atao hoe mitambatra izy dia ratsy ny vareloso satria noho ny fahamainan'ny tany zay le izy satria reo le nanetsa taloha aza misy voaketsa dia maina dia tsy afaka manitatra ntsony ny vary avy eo tsy misy evana azy ntsony avy eo dia tavela teo zany dia le ketsa ihany keo koa aza niteraka teny ampamafazana teny noho ny tsy fisian'ny rano vokatra aloha nisy nety lazako hoe nisy nety dia nisy ny rano niditra dia miloha dia namonjivonjy ny olona nanetsa nanaraotra le nisy rano
dia iny aloha tena tsapako fa tena vokatra ary nanaraka fotoana ny fiakarany fa ny taty arina arakaraka le rano tsy nisy dia tara le fanetsana dia zao ary ny sasany vao mijinja. Efa ho isan-taona no misedra olana toy izao ny tantsaha malagasy. Mihamafatra any aza ny krizy. Saingy aleon'ny fanjakana mamatsy vola amina fanafarana vary any ivelany, manangana fotodrafitrasa sy laharam-pahamehana toy izay mikojakoja sy manangana tohadrano. Tsy misy izay sy mitaraina tokoa amin'izao fotoana izao manoloana ny fidangany vidim-piainana ny vahoaka malagasy manerana ny nosy mihitsy izay maneho ny fitarainana izay. Isan'izany ohatra ny mponina ny Katsepy any Mahajangany faritra Boeny. Any amin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro toy ny vary, ny menaka sy ny siramamy ary ny savony no tena ahitana taratra izay fiakarana vidim-piainana izay. Manampitrotraka ihany koa ny tsivisiny asa. MBS Mahajanga. Saika ny vahoaka malagasy iray manontolo ny veritaraina amin'ny fahasahiranana lala misy eto amin'ny firenena. Tafiditra anaty fahantrana tanteraka amin'ny malagasy amin'izao fotoana izao ary efa tena tsy zaka intsony indrindra ny fiakaran'ny vidin'entana fampiasa andavanandro. Toa tsy mba misy mijery akaiky fa toa mitombo andro aman'alina ny vidin'izany. Ny vary zao miakatra be, savony, ny menaka, rehefa zavatra ampiasaina andavanandro zany dia miakatra be foana le izy. Dia ohatrany sahirana mihitsy zany zahay eto Katsepy amin'io zavatra io satria zahay eto koa zany dia tsisy dia mpiasa mpanjakana, tsisy asa ataonay fa mba miasa tena koa zahay vao mahita ny sakafo hohaninay. Vary dia menaka, siramamy, lafarinina. Vidin'entana midangana be izy. Maheno mangiry firy mihitsy zany zahay amin'ny velon-tegna. Karaha zay zao mivarotra dite zanako enina, mianatra amin'ny CEG ao, sanany mianatra Mazanga. Dia zay amin'izay vadiko manao dokera. Lafarinina 10,000, menaka 7,000, siramamy 500 fa tsisy savony 2,000 aminay eto. Zay zany tena sahirana amin'ny velon-tegna amin'ny filafosan-draha. Ka zay varinay eto 700. Vary. Zay mahandro vary fito kapoaka matsaha. Ariva zay manao sosoa kapoaka 2. Zay tsarina sosoa ndraiky fa rangona vian'ny vary niakatra ty manjary nanao sosoa zay. Kabakabaka. Tsy vitan'izany ihany fa maro ny olona tsy mba misy antom-pivelomana eto Katsepy. Ny orinasa tsy mba misy ahafahan'ireo tanora tsy hanasa mivelona. Ankazara raha mahita zavatra kely atao mba ahafahana mameno ny kibo, ny hanina an'io, tadavina an'io. Tsisy orinasa zany tsy aminay eto. Ary zany koa zaka mba tianay. Zay zao bakany misy mangrovy, zay eto tsisy asa mihitsy valinay eto ndraiky anakanay. Mangrovy olo hafa laindreo, zay eto tsy laindreo, zay Katsepy eto tsisy. Nefa rehefa tonga fa misy Katsepy misy asa zay tsara agnatin'ny zaka zao. Valinay manao dokera, baka manao dokera, varotra dite tosanay magnany. Tsisy. Zay zany tena mba mijery koa reo ambony agny mba jerevanay tanàna kelinay ty. Nosy kely manitra nay ty eto. Katsepynay ty. Inona marina laharam-pahamehana amin'ity fitondranay ity? Sosialy ve sa politika? Reo akaiky fa misy tena sahirana ne aty. Tena sahirana. Vaovao mahakasika ny fifamoivoizana kosa indray dia hiakatra ny sarandalana hiazo any farsivakina karatra manomboka ny zoma fa 5-20 ka hatramin'ny alatsinainy ny paka fa 9-20 ny volana aprily ho avy izao araky ny fampahafantarana ny vokomaly. Antony araky ny voalaza dia ny fahabetsahan'ny olona hiazo an'ity faritra ity ka noraisin'izao fanapaha-kevitra izao ahafahana mandefa tsy feno ny fiara-miainga ao vakina karatra aka ny mpandeha avy aty Analamanga. Raha R1,00 ny sarandalana miazo an'Antsirabe, hiakatra 5,000 sy R1,00 amin'ireo fotoana voatondro ireo. 7,000 sy R1,00 kosa ny sarandalana miazo any Betafo, raha 2,000 sy R1,00 izany amin'ny Mahazatra. Hiakatra 4,000 kosa ny sarandalana miazo any Ambohibary, 7,000 ho any Ambohimandroso ary R1,00 ho any Antanifotsy. Nahitana fiakarany manodidina ny 5,000 eo avokoa izay sarandalana izay ho an'ny faritra vakina karatra mandritra ireo andro ireo. Raha ny fantatra ihany koa moa dia ahitana fiakarany eo amin'ny manodidina ny 4,000 hatramin'ny 5,000 eo ny sarandalana amin'ireo zotra nasionaly sy regionaly rehetra. Samy iverina amin'ny laon'ny kosa izay sarandalana izay ny talata fa 6-20 ny volana aprily araky ny loharanom-bavao hatrany. Iverina any amin'ny faritra isika ato anatiny ity toy ny vaovao manaraka ity dia samba anteo amin'ny tantarany Antesaka no nisy fiaonam-be tahaka ny natao tao Manakara ny sabotsy lasa teo. Filaharam-be manodidina ny tanàna ny Manakara sy fiaraha-mikorana no entina nankalaza izany. Tanjona ny anamafisana ny firaisan-kina sy ny ampiraisana nireo Antesaka. Fangisa José Lito, MBS Manakara.
andro iray manatantara ho an'ny zanakatesaka ny andro ny fasivy ny volana aprily lasa teo satria tamin'ny fotoagna io no namindrongana ireo antesaka telotroko miray indraiky eto manakara izany ny tanjona dia ametraka firaisakina sy ampiray ny zanakatesaka iray manontolo iay raiky itesaka telotroko erany manakara abdalitanareo agnambaraza le firaisakina erany fikambagna da misy anio firasakinanay zany avokinay zatao dinay zany satao tazononay firasakinanay zay tena tanjony koa matesaka miray indraiky anazy zay tanjony zany misy apaliany raiky da miara mamotsiny misy fasimbamy raiky navididan'olo raha miara manotsiny misy raha tiany raiky atao da miara manotsiny raha mahasara le firasamonina metanay zay tanjonay raiky avao misa valo amin'ny telopolo ireo lonaka izay miray amin'ity miray indraika ity izay mizara telo lehibe ahitana ny zafy mananga zafy mavaly ary ny rabeava mpanzaka telo zay natao aloha zany rabeava zafy mananga zafy mavaly io zany titre io telo io zany hoe io zany matelotroky ny telotroky amin'ny antesaka de misy amizay zany ny lonaky io lonaky io zany zay mitondra ny trano be isaky ny trano zany zany mahatonga hoe ny telotroky io izy io zany mizara telo satria io zafy mananga zany telo amby folo gn'isany zafy mavaly telo amby folo gn'isany ny lonaky io zafy mavaly telo amby folo zafy mananga telo amby folo lonaky ny rabeava roa amby folo lonaky izay zany ny fitambarany mahavaly amby telopolo anazy matelo anazy fombiazana ho an'ny mpikarakara ny etsika ary fafampo kosa ho an'ireo zay namaly ny fanasana teto amin'ity famindrongana ity fahitako teto zasy da nafinaritra tena nafinaritra rahina zasy tesaka fagnampin'izay fiera iaho fa tesaka santatra ambavarano izao etsika izao fa ny manitsabe mbola ho avy araka ny nambaran'ireo zanakatesaka izay mivozona ato anatin'ity telotroky miray indraika ity ao mitelo teto ny mivonoina mba ho nofikena amin'ny tamin'mpihavanana ary magniry sy manantenany koa re zareo antesaka telotroky miray indraika eto manakara ny mba isiny ny zavatra tahaka izao any amin'ny faritra hafa taoriny fitarainana sy ny fimemenomana natao manoloana indrindra ny fivangongon'ny fako eto Antananarivo renivohitra dia modina sina ny asa indray aloha zany ny fiarabe tamina fokotany sasantsasany teto Antananarivo modina sina ny asa hoy satria dia raha afaka ny asa ihany moa izy ireny maninona no nandrasana itombe ny fako voarofina inona marina zany ny olana fa na dia mandroaka fako ihany koa azy ireo fiarabe ireo aloha dia mbola maro ny fitarainany toy izany izao ity tsy sotry ity anaty tanàna tsara mihitsy no sady fivezivezen'ny olona ary ao an'ity saritsaky teny ity eo amin'ny maresaka iray sampirenena dia nivoaka tamin'ny fahanginany ny filohampirenena frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy rehefa tsy nandrenesam-peo amam-bolana maro androany nanao fanambarana izy fa hifidy sy hanoana ny Emmanuel Macron amin'ny fifidianana fihodinana faharoa amin'ny fifidianana filohampirenena frantsay mialirary nombana sy Mathieu Prince tsy niambahamba ny filohampirenena frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy nanambara androany fa hifidy sy hanoana ny Emmanuel Macron ny tenany ao anatin'ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianana filohampirenena na Frantsa izay tanterahana amin'ny 24 ny volana aprily izao tao anatin'ny tambanjora sosialy no nanaovana izany fanambarana izany ny mahazava-dehibe ny fanapahan-kevitra amin'ny ho avy no manery ahy hiala amin'ny fahanginako ary ilazako mazava tsara izay ho safidiko hividy an'i Emmanuel Macron satria mino afa manana traikefa manoloana ny krizy iraisam-pirenena goavana izay mbola tsy fahita hatramin'izay izy
Ny dedikasany ara-toekarena dia mametraka ny fampiroboroboana ny asa ho ivo ny lahara-pahamehany rehetra ho ny nambaran'ity filoham-pirenena frantsay teo aloha ity. Ny tsy fivadiana amin'ny sotoavin'ny zony republikanina sy ny kolontsaina ny governementantsika no mitarika antsika, amaly ny antsony Emmanuel Macron ho iatrany Nicolas Sarkozy. Nanolo-kevitra ary vonina ny anolo-tanana ny Emmanuel Macron izay naniry ny amondrona ireo rehetra dia hiasa ho an'ny Frantsa ary ny antsony hananganana ny hetsika ara-politika lehibe ho an'ny firaisan-kina sy hetsika ihany koa Nicolas Sarkozy. Ilaina ny miala amin'ny fahazarana ary mitaky fiovana lalina ny vanim-potoana vaovao izay ho avy ho iatrany ny voalazan'ity filoham-pirenena frantsay teo aloha ity. Raha tsy ahivina, nisafidy ny tsy hanoana kandidata amin'ny fomba ofisialy talohan'ny fiodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena ity mpitarika ny antoko republikanina teo aloha ity, na dia teo aza ny antso nataon'ny kandidahan'ny ankalafo teo aloha Valérie Pécresse izay tany amin'ny laharana 5 tamin'ny Lajabato 4.70 isanjato. Tafiditra anaty kizolalina tanteraka ny firenena ankehitriny, mikorosofahana avokoa na ny lafiny ara-tsosialy, ny lafiny ara-toekarena, fa indrindra ny lafiny ara-politika. Toa hita ho miraviravin-tanana nefa ny fitondram-panjakana manoloana izany, ka tsy misy afa-tsy ny fikaonando nasionaly ihany no vahaolana ho ny mpandrindra nasionaly ny antoko hery vaovao ny Madagasikara. Nzava-ndre Mahefy, Manora Ndre Malala sy Tokra Marla. Vahaolana anisany antokana ialana amin'izao krizy lalina iaina ny firenena izao, ny firosona amin'ny fikaonando nasionaly izay efa nangatahany mpanohitra hatramin'izay. Tsy azo hidivirana ny firosona amin'izany amialohan'ny fifidianana ho avy io hoy Rivrakoto Vao, mpandrindra nasionaly ny antoko SVM, raha tena te hitandro filaminana sy ny fifidianana ekeny rehetra isika eto Madagasikara. Fa mikorosofahana daholy ny singa hoety mandrefy an'izany fiainam-pirenena zany na ny lafin'ny politika zany na ny rafin'ny ara-piarahamonina zany izay hita taratra ao amin'ny lafin'ny fitantanana. Zany mahatonga le fikaonando amin'izao fotoana izao, mahatonga ny maro resy lahatra hoe andao aloha fa ny hevitry ny maro matakadavitra, farafaratsy ny raisany ao dia ny makany amin'ny fifidianana, zay ny lehibe hoe ahoana ny rafitra hitondrana ny fifidianana io mba tsy ho fifidianana ho tonga fanakorontanana na korotana, fa fifidianana ara-demokratika ka ahafahan'ny malagasy mpifidy anatin'ny ara-dalàna mba tsy ho vidiana intsony ny vaton'ny mpifidy satria zany no nitranga. Mbola tsy tena hita taratra nefa ny finiavan'ny fanjakana hanatanteraka ny fifidianana madio sy mangarahara eto amin'ny firenena ho iatrany ity mpandrindra nasionaly ny antoko SVM ity. Raha ny fifidianana fotsiny dia voalaza tsara fa manana ny toerana tokony fandinihana miaraka amin'ireo mpamatsy vola aty anatin'ny fanjakana. Zadino zao amin'ny fanjakana ny tokony handray anjara lehibe. Zany zao manahirana tsy hita anatin'ny teti-bola mpanjakana mihitsy mba hoentina fikarakarana ity fifidianana ity fa miandry roviana ohatra. Zany zao dia signy ahitana mihitsy hoe aiza ary zany ny finiavan'ny fitondram-panjakana mba hanatsara ny fifidianana ity. Mahita ve nareo proposition de loi hoe mba mifanatsarana ny lalam-pifidianana. Araka izany manana andraikitra goavana amin'ny fanentanana ny vahoaka tsy ho diso safidy intsony amin'ny fifidianana ho avy io ny mpanao politika ho iatrany Rivrakoto Vao. Anisan'ny asa lehibe tokony ataon'ny mpanao politika dia za tsy hiteny hoe mitaiza fa mifandresy lahatra ny vahoaka malagasy hoe aza midy intsony ny vatonao, aza rebrebe ny olona amina koveta t-shirt sy kaskety fotsiny akory, tsy maintsy mila vola ny fifidianana fa hita amintsika fantatra mihitsy fa ararotina ny mety tsy fahalalan'ny olona dia tonga ny fifidianana to safidy diso no tonga eto no tanterahina androany araka izany te tsy andraharo ny dinika Savaranando mikasika ny fikaonandom-pirenena niarahana tamin'ny RMDM ny vondrona mpanoramany firaisamoam-pirenena ary ny mpisehatra politika maro nivoatra tamin'izany fa ho tanterahina tsy ho ela ny fikaonando nasionaly izay tadiavam-baolana eto amin'ny firenena fa indrindra ny makasika ny fitsipidalao makasika ny fifidianana ho avy tsy hanavahana firehana antoko izany na avy amin'ny mpitondra na avy amin'ny mpanohitra satria tombontso ny firenena no katsaina. Toy izao manaraka izao ary ny feikevitra tapaka nandritra izay dinika Savaranando izay natao androany. Fanambarana ireo mpitarika antoko politika sy fiarahamonim-pirenena nivory androany 12 aprily 2024 ho fanomanana ny fikaonandom-pirenena dia namoaka izao feikevitra manaraka izao. Tsipika voalohany
ho tanterahana ny fihaonandoam-pirenena andinihana ny fanavozana ilaina amin'ny lalàna rehetra mahakasika ny fifidianana sy ny fanarenana ny lafiny ara-tsosialy sy ara-toekarena ara-politika tsy akanavaka. Tsipika faharoa, asaina andray andraikitra amin'izany ny mpisehatra ara-politika avy amin'ny firiana rehetra sy ny fiarahamon'ny pirenena, ny sendika ary ny fikambanana isantsokajiny avy amin'ny lafivalon'ny firenena. Natao teto Andraharo anio fa 12 ny volana aprily taona 2024. Tsy vahaolana intsony ny filoha ankehitriny raha atao indray mijery ny zava-misy iainan'ny vahoaka malagasy ankehitriny. Taona maro izay ny lasy ia mafy ary ia ratsy kokoa aza ny zava-misy raha mbola ity fitondrana ity, hoy ny nambarany olom-pirenena sendrany Ando Miaratiana sy Manora Andriamalala. Miriariary matoky tena fatratra ny fitondrana ankehitriny fa mbola andresy amin'ny fifidianana manaraka raha ny lohateny lehibe tamina gazety mpiseho isanandro izay mpanohana ny fitondrana. Novoizina ary natao mihitsy izay anapaharian'izany saingy noditsony teo anivon'ny firaisamon'ny pirenena Ivorary izay namoaka sy nanao ny fanadihadiana. Ny abstentionista tamin'izay fotoan'izay dia miisa 430 isanjato. Telo amby folo isanjato no zafata no abstentionista izay milaza tsy se prononcer na oui na non. Ny teny hoe non ndray kosa dia 430 isanjato. Ny afaka andikana an'io totanisa anankiray io dia tsy midika hoe 310 isanjato ny électeur iray manontolo no hanohana ny filoham-pirenena satria ny fanontanianay dia tsy miopana amin'ilay hoe iza daholo ny candidat rehetra fa anatin'ireo 310 isanjato ireo no tsisy choix. Sarotra ary mahakely finoana hoe ireo olom-pirenena sendranay androany ny mbola ahazon'ny sambato maro amin'ny fifidianana ho avy eo. Tsy misy azo antenaina amin'ity fitondrana ity intsony ampizay ny fampahoriana sy fampitondrana ny mangidy ho an'ny vahoaka malagasy. Tanao maro izay ny lasa tsy izay tena vahaolana nentiny. Mampisalasala ihany ny isanjato navoakana ihany ireny kanefa na izany tokony mitondra saina ihany ny mpitondra dia matoa misy ireny zavatra eny ahafahany mandinika izay tokony hametrahany tongony sy izay zavatra tokony hitaritany amin'ny politika hoe mba hanatsarana ny fiainan'ilay vahoaka fa tena sahirana ilay vahoaka izany. Dia nilaza moa teo fitondram-panjakana hoe hijery akaiky momba ny fidinany entana sy noatr'izany nefa tsy dia misy akony aty amin'ilay sarambaben'olona izany ilay izy dia nefa ny zarany tsena tsy misy, ny olona tsy manam-bola. Raha amiko manokana izao mety tsy ho tratra intsony izany raha ohatra izany izy dia mety hisy ambadika hoe alabato sy ny sisa. Fa raha ohatra hoe tena safidim-bahoaka ilay olona efa leo, ilay olona nona, ny olona sahirana dia mety tsy ho tratra intsony izany. Za tena mimitsiny hoe mbola nampitrotraka ny zava-misy satria firy taona izay dia ny eo ihany tsisy fiovana dia tsy vahaolana mihitsy ty fitondrany ty. Ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 sisa no any vahaolana tokana ialana amin'izao fahoriana mianjady amin'ny vahoaka malagasy izao. Manantena fifidianana madio sy mangarara ny olom-pirenena tsy ankanavaka. Niteraka resabe ihany tokoa ny mahakasika iny antotanisa izay nivoaka tamina gazety Pomba ny fitondrana iny izay milaza fa 350 isanjato ny malagasy dia mbola vonona ny fidy sy ampandany ny filoha ankehitriny. Nitondra ny fanehoan-keviny mikasika izay indrindra androany mpanao politika Pahaina Augusta. Novoizin'ireo gazety Pomba ny fitondrana ankehitriny ity antotanisa ity milaza fa mbola andresy amin'ny fifidianana manaraka io ny filoha ankehitriny. Antotanisa izay nivoaka tao aorian'ny tsapa-kevitra nataony ny ONG Ivorary sy ny ONG Tolotsoa. Raha nitatitra mazava ao anatin'ny tsapa-kevitra io anefa dia mpifidy misa 410 amin'ny mpifidy misa 10 tapitrisa voasoratra anarana tamin'ny taona 2024 no nanaovana io faka-kevitra io. Izany hoe ny aotra faingo aotra raha isanjaton'ny mpifidy voasoratra anarana ihany no nolazaina fa vahoaka malagasy raha io lohatenin'ny gazety navoaka ny Pomba ny fitondrana io. Serasera diso izay mamitaka tanteraka ny filorajoelona izany hoy ny mpanao politika Pahaina Augusta. Tsy mitombona velively izany hoy izy raha ny fahoriana sy ny fahantrana iaina ny vahoaka malagasy ankehitriny. Sy possible zany. Sy possible zany ohatrohatran'izay gnanazy vatony teo tamin'ny 2018 dia iverigny ve izy dia mbola ohatran'izay koa gnanazy. Sy possible tsony ange zany. Sy possible ary izany sy zavatra hoe teniteneniny fotsiny.
fa zavatra hita zany an'izay sy mandeha sy miala am'Antananarivo angamba meme Antananarivo etoa hoe tsy azo izy na etoa ahoana moa azahoana an'izany koa na mifaritana koa izy sy azo an'izany fa préparation psychologique amin'alatra regny atao préparer psychologique na méthode koa hoe zay no maresy fa le olo mampirisika ny président mbola ilatsaka io mampiditra kady anazy io mamandalitra anazy fa raha za izy tsy manao sona ny azo ambara dia kapoka n'ity fitondrana ity mihitsy ny fahaizana amin'ny lalao ny serasera entina nakoa manano tsy mety rehetra eto amin'ny firenena tsy takona fenina intsona nefa izany ary ny tsapa dia efa manomboka miakivy ary tonga saina ny akamaroan'ny vahoaka ankehitriny nanatanteraka fisoratam-panambadiana faobe ny tao amin'ny komina ambanivohitra ambotry manjaka androany mpanambady 20 no nosoratan'ny komina etsika andiany voalohany izy ity sary sy rindran-tsary ny tahiriny aina 5 mivadiny soratra anarana teto amin'ny komina ambotry manjaka noho ny fisoratana faobe ny komina avokoa ny antoka ny lany rehetra tamin'ny fikarakarana ny taratasy antony iray voalohany tsy ahavitany olondro ny fisoratana ety ambanivohitra ny olana arabola sy ny tsy fahavitany taratasy resaka arabola resaka ara-piarahamonina resaka ara-taratasy zany dia fanatanterany an'izay zany tsy vitany dia napiny komina 100 zany tsy misy volana aloha mihitsy zany tamin'ny fikarakarany taratasy na dia misy zany hoe maka kopia zao ohatra hoe any Ramasina na tany Degoa dia ny komina mihitsy zany miantoka ny frais aller retour nandehanany ahafahany nanatanteraka an'izay taratasy ahafahany manao ny fisoratana izay dia ambarako moa zany fa tanatin'ny firenena malagasy amany tanatin'ny fatran'Alamanga fahatanina Antananarivo tsy misy mihitsy zany komina mbola nanao an'izao fihetsika lehibe zao noho ny fahamorany fikarakarana ny taratasy araka izany maro ny tapa-kevitra irosa amin'ny fisoratana na dia efa nivady amantony any azy 20 no vita fisoratana androany tamin'ireo 20 20 taona mivadiana izao mifampijery totra tsara satria izay zanaka tambanivohitra dia nahatonga anay tsy nisoratra hatramin'izay zany dia hoe fampijery totra tsara satria zao hoe voatapa-kevitra satria efa lehibe ohatran'ny reniny zanany zay voatapa-kevitra dia anao soratra zao voatapa-kevitra hoe hisoratra tena ninona no tsy natao le soratra manokana fa niandra le faobe nahatonga anay niandra n'le faobe dia vahiny zay ny aty ambotry manjaka fa avy any Malalalonde no mipetraka dia taty mba nisy an'izay no fahasahirana anarabola dia taty no nararotona tamin'izay zavatra izay dia mafankahita toetra tsara zany zao efa tsara misy zany no fankahitana hatramin'izay ka hatramin'izao dia zay voena zay vao tapa-kevitra tsara natapa-kevitra anay hanao an'ilay faobe dia teo ny tsy fahampianarabola moa fotoana mandeha dia mandeha satria ny any vadika efa be voka dia le hoe raha mbola hikarakarahan'ilay taratasy mbola ho ela dia mbola ho lavalava amin'ny fotoana havitany izany dia ho dila ihany ilay kopia an-jaza sy ny tariny nampatonga anay tsy nisoratra tamin'ny vao mivady izy mbola tsy ampy-taona dia nisy an'ilay soratra faobe dia hoe zareo no hiantoka ny fikarakarana an'ilay atota taratasy dia izay natapa-kevitra anay hoe aloha miditra amin'ilay faobe satria raha mbola hiandry an'ilay anay mitokana mbola ho lavalava kely ny fiandrasana ny atota taratasy rehetrarehetra anomboka rahampitsainko moa ny foarabe eto ambotry manjaka ary tsy farana raha tsy ny alarobia 20 aprily esika izay efa fanaon'ny komini Santony izy ity amin'ny vanim-potoana ny paka toy izao ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity kosa no amintinana amintsika ny teboka voaresaka tao anatin'ny fandaharana miara-manonja androany fa makafakana sy fanehoan-kevitra izay ny ompana tanteraka tamin'ny raharaha mafana eto amin'ny firenena ankehitriny Ramanao Menjanahary Andry Rakotomalala mampametra-panontaniana tanteraka ny fomba fitantanana ity resaka arenan-kibon'ny tany ity eto amintsika io no isan'ny teboka voalohany voaresaka tao anatin'ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany manoloana ny filazana fa misy volamena milanja fitokolao indray tratra teto amintsika zary fomba mahazatra ny malagasy ny fahinoana izany noho ny tsy fisina tena fandraisana andraikitra ataon'ny mpitondro ny bolongambolamena moa zany nalaingo odoro dia za rehefa atao mahazatra ny mahendo hoe nisy ndray tratra tary 73 kilo tratra tany Seychelles tratra tany Comore 49 kilo fitokolao indray zany dia raha tsy tratra amin'ny fivoan'ny fiaramanidina dia tratra ny fivoan'ny sambo
de tratra ihany ko efa any atanin'olona ndray a de fantatratrany atrany rendretrareny fa hoe avy any Madagasikara akoatra ny loharano-baovao samihafa miresaka ny amin'ny de mbola mitohy ny fitrandram-bolamena sy fividianam-bolamena etsero am'ireo karieram-bolamena marobe to Madagasikara fa mifantanina mipetraka ny amin'ny hoe de aiza ny voan'izy ireny mahakasika ny tafika sy ny mpitandron'ny filamenana kosa dia nambara fa lasa mivoana ny fotom-pisainana momba izany ankehitriny hoy ny colonel Emile Rambosalama no sady solombavam-bahoaka ny Madagasikara tsy mahagaga arak'izany raha tsy voafeny tsy fandriam-pahalemana eto amintsika tam'izany a métier d'officier tam'izany a sy ny am'izao fotoan'izao hoe andehanao tena ohatrany tsy mamely ry amin'ny université ry fa andeha hitran'ny académie militaire fa tonga de asa tonga de malaky ohatran'izay zany ny fomba fisaina na andeha hanao asana gendarme sy police fa tonga de mahita asa fa raha mahavita zao taona azy anao na amin'ny université mbola sarotratra no ahitana asa zany hoe zay ny am'izao fotoan'izao isan'ny voaresaka tao anatin'ny fandarana ihany koa ny mahakasika ilay vaovao diso ny Nanaely fa 3 isanjato ny malagasy no mbola ifidy ny fitondrana ankehitriny manonofy ny mpitondra hoy ny miara-manonja mbola voafidy ny filoham-pirenena am'izao fotoan'izao de za hoe aza manofy aza manofy raha izany noty omena an'ty fitondrany ty 2,5 sur 20 zany hoe mba vidy le taratasy le stylo fotsiny anaovana 2,5 fa raha ny zavatra tena hoe votoatin'ny lazadina natao tsy natao a 2,5 de aza manofy io za fa isan'izany raha tsy ohatra nga efa fanomanana sahady an'ilay fividianana isin'ny teneniko fanomanana sahady an'ilay fividianana tsy angarary zany zavatra zany fitondrana tsy misy zavabita no mitondra eto amin'ny firenena ankehitriny saingy mbola manonofy ary mbola te ampanofy ny vahoaka malagasy hatrany mitako fifohazam-panahy ho an'ny tsirairay izany indrindra fa ny olom-pirenena ho hatrany ny fandarana miara-manonja dia izay no manakatona ampiazin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany aorian'ny fampahalalam-baovao arahantsika ny fandaharana Global News ny famerenana ny fandaharana Ahoana Marina aorian'izay kosa no anarantsika ny horonan-tsary The Love Guru ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitava ho amin'ny manaraka indray tompoko